Ny lohahevitra androany zany a dia immigrer au Canada. Épisode 1, pourquoi immigrer, pourquoi le Canada? Ny resaka nataoko tamin'ny farany moa zany maro dia maro ny liana amin'ilay immigration. Fa ny androany tsika dia hijery manokana hoe fa maninona mifindra monina dia fa maninona no Canada. Zay no resantsika androany. Atao par épisode le izy mba tsy avesatra be. Dia androany aloha zay no resantsika. Dia hitantsika hoe iza no mety mbola liana amin'ny épisode manaraka hidirantsika lalindalina kokoa dia ataontsika isaky ny alahady amin'ny 3 ora any Madagasikara ny fotoana. Zay no fandaminana ataontsika. Safidiana manokana zany ny androany satria ray volana androany no tonga taty Canada ny izahay tia mianaka. Dia ohatrany hoe nanamarika kely anay le izy inona zavatra miainana tao anatin'izay ray volana izay fa indrindra no zaraina aminareo dia hoe inona ny zavatra natao sy no tanterahana tany alohan'ny niaingana na ahafahana nahazo an'ilay visa sy ny confirmation na résidence permanente dia avy eo nifindra nakaty Canada. Raha tsy mampianareo dia omentsika ray minitra vetivety kely fotsiny indrasantsika ny olona ho avy dia anaovako partage ihany koa an'ity publication ity. Ray minitra vetivety fotsiny. Mariana fa afaka manao commentaire ao ambany ao nareo dia afaka apetrakareo ny fanamariana na ny fanontaniana dia hoezahako hovaliana arak'izay azo atao amin'ny farany ny live ataontsika. Vetivety ary voilà. Voilà. Dia ok. Efa misy fanontaniana mipetraka eo fa ataoko aloha présentation dia avy eo hoezahako valiana araky ny azo atao izay fanontaniana apetrakareo ao amin'ny commentaire ao. Ezahantsika tsy atao ela be ny andro zay koa natonga an'izy nitapatapahana ho épisode. Eny hidirantsika anatiny amin'izay ny votoatin'ny resaka androany. Fa maninona mifindra monina, pourquoi immigrer? Ny zavatra ataoko androany dia ataoko hoe partage na expérience kokoa angamba fizarana ny zavatra niaina retour d'expérience. Tsy efa nisoratako tamin'ny page Facebook za tsy agence dia tsy mandray vola fa mizara fotsiny mizara hoe zao zavatra nataonay dia zao zavatra hitanay fanety dia mety hoe tsy mitovy ny cas tsirairay avy, ny cas nay mety tsy mitovy amin'ny cas ny fianakaviana anankiray mandeha fa manao fizarana zahay dia afaka mety manampy an'izay mety mana projet hoe andeha hanao immigration ny zavatra ho zaraina. Dia noho izay anton'izay koa hoe zay tsy agence dia mety tsy manana fotoana betsaka hoe hiresaka any amin'ny MP fa izahantsika isaky ny alahady tsika dia raha misy fanontaniana dia ezahako valiana fotoana ohatran'izao. Fa ameko lien ihany nareo, ameko ressources maromaro nareo ahafahanareo hoe se documenter kokoa, miresaka kokoa amin'ny olona, misy groupe ihany afaka manampy. Dia alefako commentaire ao daholo ireo lien izay hitako hoe intéressant izay nanampy be anay dia heverina hoe mety afaka manampy anareo. Fa maninona ary no manao an'ny immigration, fa maninona no mifindra monina, mety be dia be ny antony. Fa ny règle de base fotsiny hoe matoa ianao hanapa-kevitra ny findra monina
99% des cas tena hoe plus ou moins irréversible, tsy tena afaka hiverenana intsony le izy, ka rehefa manapa-kevitra zany ianao dia efa assumenao andeha hifindra ianao dia mandroy manaraka ny lalany. Le izy tsy le immigration tsy tsapatsapaina hoe andrakandramana aloha hoe mety sa tsy mety, fa raha ohatra anao ka hoe vonona nanapa-kevitra hoe hanao immigration dia tena hoe bon mandeha amin'ny lalana iny dia tsy mitoditodika intsony fa mifantoka tsara amin'iny lalana iny. Dia noho izany zany mila fampiresahana tsara izy ao amin'ny tokantrano, fampiresahana amin'ny havana hoe ahoana no ho atao tena hiditra amin'ity ve sa manahoana. Ny antony manko dia satria na tiana na tsy tiana tsy maintsy misy coût le izy, dia misy investissement atao le izy, dia izay mahatonga an'ilay izy hoe tsy sarotra be raha ohatra hoe atao andrakandrana le izy. Ny règle de base faharoa indray dia matoa ianao manao immigration, raha ny eritreritra dia mitady zavatra tsaratsara kokoa noho ny zavatra efa ny situation efa iainanao. Raha ohatra zany ka ny situation anao amin'izao fotoana izao mbola tsara noho ny mety hoe ho proposé an'ilay immigration, dia ny sosokevitra hoe alao tsy manao immigration. Fa raha ohatra ozy ianao hoe mety eritreritra mety hoe hanatsara kokoa amin'ny fiainako ilay immigration dia afaka atao amin'izay antony izay. Tsy miditra moa tsika amin'ilay hoe immigration intérêt na ohatra hoe manao inona moa ilay manao asile na ohatran'izany. Tsy miditra amin'ilay immigration intérêt tsika fa immigration par choix, safidinao no mandeha makany amin'ilay firenena anankiray. Noho izany zany noho ilay hoe tokony ho tsara kokoa noho ny amin'ny toerana misy anao ilay condition anao vaovao dia mila manao étude tsara aloha. Mila jerena tsara daholy hoe manahoana moa zany ny climat, manahoana ny resaka asa, manahoana ny resaka éducation, santé, ny resaka ara-tsosialy, fifandraisan'ny olombelona samy olombelona. Mila fantarina daholy firy ny isamponao, mandray olona ve ry zareo sa tsy mandray. Dia arakarak'izay no ahafahanao mandinika hoe mety ho mety ity toerana ity. Misy ihany koa nefa ny immigration izay hoe nanana opportunité ianao dia tavin'ny olona ianao mandeha amina toerana anankiray hatrinona misy zavatra manokana anananao, notamment any amin'ny resaka informatique no tena misy an'izay. Na ohatra hoe amina sport de haut niveau efa tena hoe ambony be ny lentanao dia atsoiny zareo ndao ka aty aminay aty. Amin'izay fotoana izay safidinao foana ihany ny andeha na tsy handeha, fa iny koa anisan'ny tena hoe mora indrindra satria na amin'iny fotoana iny dia mety hoe ilay toeram-piasana no miantso anao mandoa ny ticket anao, mikarakara ny taratasy ahafahanao mandeha any sy ny sisa, dia vao tonga ianao dia mahita asa. Iny koa tena tsara be. Karazana immigration ihany koa ankoatran'izay hoe misy asa efa hitanao izay zany dia ny fianarana. Mianatra ianao dia avy eo ianao rehefa tonga amin'ilay toerana dia mety mangataka taratasy hoe alao izay hijanona aty satria na efa mianatra taty sy ny sisa sy ny sisa. Fa tsy anana-traikefa fa ireo anankiroa hoe noho ny fianarana andehanana makany na noho ny hoe nahita asa dia tonga dia mandeha makany. Fa ny traikefa ananako dia ilay programme hoe entrée express. Ilay entrée express zany dia na tsy misy asa ary ianao fa manana misy ohatrany hoe sur sélection de dossier izy dia anaovantsika traitement de dossier izy dia alefanao amin'ny gouvernement Canada dia misy ohatrany ataony karazana système ana point le izy, ohatrany hoe manana an'izao ianao mahazo zao point, manana an'izao ianao mahazo point zao, dia avy eo misy total dia par rapport amin'izay dia izay no lalana nataonay entrée express le izy. Dia heverinay fa izay no tena hoe nety indrindra taminay dimy mianaka izahay, dia nety moa le izy tao anatin'ny 4 volana latsaka no namitana ny processus nanomboka tamin'izay nandoa frais de dossier. Ny frais de dossier tsy amena cash amin'ny olona fa frais de dossier aloha direct en ligne any amin'ny gouvernement canadien. Dia nanomboka teo izay 3 septembre tadidiko mihitsy ny 3 septembre izay nandoa an'ilay vola, fa novembre izay no
niverina dia ny passeport taty arindrina taty ny hoe alefaso ny passeport manaova biométrie dia fin novembre niverina ny passeport miaraka amin'ilay taratasy confirmation na résidence permanente dia efa tamponné hoe afaka miditra amin'ny Canada. Dia nanomboka fin novembre zany zay efa afaka nanomboka niditra ny Canada 2023 le resako fa rehefa tonga ny hoe vers septembre 2024 satria misy visite médicale ataonao dia ny date d'échéance ny visite médicale anao no afahanao miditra farany ao amin'ny Canada. Dia nanomana ny dossier izahay nividy ticket dia janvier 2024 no niala tany Madagasikara dia tonga taty Canada tao amin'ny Toronto tamin'ny janvier 2025 dia tamin'ny 22 janvier izahay no nahazo 22 février nahazo carte de résidence. Ity zany tsy 8 cm hoe CIN ity fa carte de résidence ho anay ity mianaka ahafahanay hoe raha ohatra zany zay ka hoe miala aty vetivety dia retina izy efatra mianaka ahafahanay hoe raha ohatra ka hoe mampiasa ny passeport malagasy satria mbola malagasy satria eto raha ohatra hoe mivoaka kely any Canada zay dia miverina eto dia tsy mila hoe manao visa intsony dia ny résident misitraka ny zavatra rehetra sitrahan'ny citoyen canadien ankoatrany hoe tsy manana passeport canadien ary tsy afaka mifidy no tsy afaka vidiny fa ny resaka antony ambiny éducation santé sy ny sisa dia sitrahanay avokoa dia momba ny resaka santé nahazo antony ohatran'izao carte de santé tamin'ny 22 février koa izahay nahazo an'ilay izy 25 janvier zany tonga teto nanao taratasy ny sisa miteny hoe aty ny toerana misy anay dia 22 février zay voarainay carte de résidence voarainay ny carte de santé dia mbola anatin'ny ray volana zay tonga teto dia mbola ao anatin'ny processus na installation zay na dia efa mipetrapetraka efa mianatra ny zaza efa misy toerana ipetrahana dia efa manomana tsikelikely any amin'ny mamerina manao anana permis de conduire fa zany hoe raha ohatra ka efa nanana permis gasy ianao dia misy taratasy angatahana zay miteny hoe efa elaela ianao no mitondra fiara dia afaka mba alléger zany ilay fanaovana ny permis dia ao anatin'ny fitadiavana asa ihany koa satria ity programme ity tsy voatery manasa ianao miala avy any Madagasikara. Rehefa zay zany petraka ny fanontaniana hoe efa amin'ny ianao nandeha dia efa hitanao hoe inona ny antony nandehananao dia aleo andeha fanapahakevitra ilay izy matetika tsy hiverenana intsony fa rehefa manapa-kevitra ianao hoe lasa dia miomana amin'ny zavatra rehetra satria izy araka teny teo misy koa mbola resantsika eo misy koa ilay izy dia misy investissement be ataonao dia izay no mahatonga ny hoe aleo araka ny azo atao dia rehefa manapa-kevitra ianao hoe andeha dia mandeha. Io le programme entrée express io zany zavatra nijerenay manasanareo hijerena eo amin'ny Google ao ohatranao ilay entrée express dia afaka jerenareo ao ilay izy fa misy hevitra teneniny zareo ao dia mbola hojerentsika miandalana foana ihany io fa rehefa tapa-kevitra ianao hifindra monina dia fa maninona no Canada izy mety hoe no Canada no hifindrako monina possible zay satria nahozy anao hoe bon tena misy zavatra mety miattirer ana ilay firenena anankiray mety hoe za ty hifindra monina any Maurice any France any Malaisie any Thaïlande any États-Unis sy ny sisa fa misy antony daholo ny antony mahatonga anao misafidy toerana anankiray mety opportunité mahatonga anao mandeha makany misy toeram-piasana amiteny hoe manasa zay aty fa ilainay ny talentanao dia ahoana sao dia ho avy aty ianao sy ny rehetra iny ilay tsy voafehako iny satria tsy ndalo an'iny lalana iny fa raha ohatra ka ho an'ny Canada manokana tiako hatongavana hoe nanao recherche be mihitsy aloha izahay mivady alohan'ny nanapa-kevitra hoe zao Canada no andehanana
izay zany aloha efa nomboka tany amin'ny 2021 tany nanomboka efa nieritreritra hoe bon voilà sao dia midaotsika mba hijery sao dia misy zavatra mety afaka mba miaina environnement vaovao, challenge vaovao, défi vaovao mijery ihany koa ny metimety ho an'ny fianakaviana sy ny sisa sy ny sisa. Zany hoe le fanapa-kevitra andeha hanao immigration zany tsy ho hoe ohatrany tsisy atao zany androany fa aloha tonga taloha ngazara pitso andeha fa efa eritreritra lava le izy. Tamin'ny 2022 no tena nisy déclic hoe tena bon allo tena miketrika amin'izy amin'izay allo réalisena le izy. Dia tamin'ny 2023 nanomboka ny processus dia 2024 zany tonga taty. Pour vous dire hoe efa tany amin'ny 2021 tany zany zay nanana an'ilay eritreritra taorian'ny Covid reny. Dia nanao recherche be dia be izahay. Raha safidiko voalohany aloha raha tamin'izany fotoana izany 2021 mbola tsy tena nanao recherche be, étude be, dia mety hoe tany mety hoe Royaume-Uni no tena nanaitra anahy aloha tamin'ny voalohany satria izany anatra tany. Nafinaritra anahy le izy efa niainako ny tany efa azoko le système sy ny sisa sy ny sisa. Dia ny vadiko mety hoe tany amin'ny nord de l'Europe tany Suède sy ny sisa no izy koa nianatra tany. Fa rehefa natao ny étude nandany fotoana be tamin'ny internet miditra anatin'ny reny groupe reny dia mamaky dia hita hoe misy possibilité kokoa le Canada raha mijery an'ilay profil anay dia mijery an'ilay programme ilay entrée express. Ny tena anisan'ny sintona anay dia le hoe 4 mois le izy eo zany. Indraindray mihoatra an'izay indraindray herintaona vao mivaly, indraindray misy alohan'izay hoe 2 mois dia efa mivaly, indraindray 6 mois 8 mois fa hoe 4 mois eo zany dia efa mivaly le izy. Dia hoe dia misy critères maromaro ihany koa ao anatin'ilay izy. Fa marihana le entrée express dia ho an'ny province hors Québec. Ny Québec manana ny azy manokana dia tsy voafehako koa izay any Québec izay. Ny Canada dia firenena midadasika be, misy province 10 dia territoire 3 dia amin'ireo province 10 ireo Québec irery no miteny frantsay dia ny 9 ambiny zany miteny anglisy. Dia l'entrée express zany any amin'ny province miteny anglisy. Ny aty Canada dia teny frantsay sy teny anglisy ny langue officielle fa ny teny anglisy dia tsy azo elana mihitsy ny tena tsy maintsy voafehy rehefa amina firenena anatina province ivelan'ny Québec. Na dia misy mety hoe asa mety hoe mitadiavana zareo bilingue, itadiavana zareo francophone tsy maintsy mila mahay miteny anglisy ianao satria ny environnement anao dia anglophone. Dia nisafidinay efa maninona ny taty amin'ilay entrée express hors Québec zany dia satria noho le hoe 4 mois eo zany en moyenne ny fikarakarana an'izy sady ohatra hitanay hoe mety amin'ilay profil anay le izy. Any Québec raha tsy diso 12 mois ou 24 mois somary elaela kesa 21 mois le fikarakarana. Dia misy be dia be ny fomba fimigrena manasa anareo hijery ao amin'ny internet eo iny daholo ny fomba fimigrena aty Canada fa ny anay zany le entrée express. Miteboka vitsivitsy anisan'ny tena hoe nasarika anay moa zany dia ny éducation aty Canada. Anisan'ny tsara maneran-tany ny éducation eto Canada ary ny éducation ho an'ny citoyen na ho an'ny résident permanent satria na misitraka an'izay zay dia gratuit maimaim-poana any amin'ny école publique. Ny amin'ny université mety hoe mbola mandoa vola kely fa kely satria ianao résident permanent na citoyen. Fa any amin'ny école ny primaire zany raha ohatra hoe oharina any Madagasikara ny primaire, ny collège, ny lycée dia gratuit ohatra ny EPP, CEG, ny lycée. 91% ny mpianatra dia mianatra amin'ny école publique aty Canada. Itenenanareo hoe atokisan'ny ponina zany ny fianarana publique dia sady efa anatin'ireny école publique eny efa miaina ny resaka ohatrany hoe fianarana fahasamihafana satria tsy Canadiana ataontsika hoe natifa daholo ilay efa mitepy zany no mipetraka no mianatra amin'ireny fa be dia be ny avy amin'ny firenena hafa.
Ny avy any Asie, ny avy any Amérique du Sud, ny avy any Europa, ny avy any Afrika, somary vitsivitsy fa efa somary cosmopolite manomboka any am-pianarana dia efa cosmopolite fa rehefa résident permanent ianao na citoyen dia gratuit ny fianarana. Ohatra ianao ka tsy citoyen na résident permanent dia misy sarany alohanao en tant que mpianatra international. Fa izay moa zany résident permanent dia gratuit ny fianaran'ny ankizy. Amin'ny teny anglisy moa zany misy anankiefatra ilay fianarana, misy amin'ny teny anglisy teny anglisy katolika, teny frantsay katolika. Dia any amin'ny teny anglisy katolika zany no ianaran'ny zaza mirahalahy amin'ny zanakay satria manomboka efataona miakatra zay vao afaka mianatra fa any amin'ny garderie aloha raha efataona midina. Ankoatra ny éducation dia les santé dia nampisehoko an'ilay carte de santé anay teo ny santé aty koa ny consultation dia gratuit ny fanafody dia gratuit ho an'ny zaza 21 ans latsaka. Donc zany raha 21 ans mahery zany dia anao mandoa ny fanafodinao, gouvernement mandoa an'ireny. Dia ny raha ohatra hoe mandeha makany amin'ny hôpitaly ianao dia gratuit. Zany hoe le santé koa tena matanjaka be. Amam-pona zany ny resaka santé. Ankoatra ny resaka nify ny dentaire sy ny manao resaka maso. Iny zany raha tsy hoe ianao zany hoe any rehefa mahita ampiasana dia any misy couverture fa ireo zany mandaovana volo. Dia ny conseil moa zany hoe alohan'ny atokavana aty dia jerijereo aloha nify makany amin'ny dentiste dia jerijereo maso fa ireo zany somary lafolafo. Iverana kely fotsiny l'éducation misy ihany koa ny bus scolaire izay hoentin'ny commune moa zany le cité misy anao dia gratuit ihany koa ny bus scolaire. Éducation santé dia ao ihany koa zany les cartes résidence permanente le teneniko teo hoe ianao zany efa misitraka ny zavatra rehetra izay sitrahan'ny citoyen rehetra ankoatran'ny hoe ianao tsy mifidy, ianao tsy afaka vidiana, ianao tsy manana le passeport. Oviana ianao afaka manana passeport rehefa citoyen, oviana ianao afaka citoyen ho an'ny kanay zany résident permanent dia miandry 3 taona. 3 taona ianao raha tsy mihetsika eto mihitsiny dans les 5 ans nanatiny jusqu'à 2024 sika zao 2029 raha nijanona teto 5 taona zay 3 taona zay anatin'izay laps de temps na 5 ans zay dia afaka mangataka citoyenneté. Moa raha ohatra izay ka hoe anatin'ny 3 taona dia efa nijanona teto foana tsy mihetsika eto mihitsy dia afaka 3 taona dia afaka mangataka citoyenneté. Ny statistika dia tsotra be 85% 5.9% isanjaton'ny olona izay manao immigration aty Canada dia mangataka citoyenneté dia mahazo citoyenneté. Dia donc zany ohatran'ny hoe tendance any rehetra zany rehefa tonga dia mangataka amin'izay. Izy moa zany tena anisan'ny tena hoe avantage mety tsy mampitovy amin'ny résident permanent sy citoyenneté raha ohatra zany ka hitra politika ianao dia tena mila manana citoyenneté. Fa surtout raha manokana dia le passeport important be satria tena galère be tamin'ny tao Madagasikara par rapport amin'ny resaka déplacement, resaka fahasalamana nanaovako déplacement matetitetika tena somary nampifrustre anahy le tsy maintsy mandeha makao amin'ny TLS contact dia aveo miandra ny valy ny ela be vao mivaly dia nisy fotoana ary nilaina maika le passeport dia nangatana dia tonga dia refusé zareo. Mbola tantarafa moa zany rehefa misy fotoana mety afaka amin'ny resaka namana fa mampifrustre le izy hoe tena le passeport malagasy zany somary limité le izy. Nefa ny passeport canadienne eo amin'ny 188 isan'ny firenena ahafahanao miditra tsy mila passeport. Makasy États-Unis, makany amin'ny Amérique du Sud iny, makao Europe, makany Royaume-Uni, misy différence be zay zavatra zay. Dia manahoana ny ara sosialy 40 millions d'habitants eo ny eto Canada. Eo zany 40 millions d'habitants zany hoe 10 millions mahery kely no any Madagasikara fa midadasika be efa misy fuseau horaire maromaro manasaraka anazy. Saingy hoe misy toerana eto Canada zany mbola tsy tena afaka iainana loatra noho le hoe géographie na le climat any amin'ilay izy. Dia mitady olona zareo, tena mitady olona zareo.
Amin'ity taona ity eo amin'ny 486 000 personnes eo no immigrants tetariny zareo 2024. Amin'ny 2025 eo amin'ny 500 000 eo, dia manomboka 2026 dia tiany zareo stabilisena 500 000 eo isan-taona. Tady olona zany ry zareo satria manao ny kajikajy ny zareo any ambadika any dia mahita hoe misy apport be hoentin'ny immigration any amin'ny resaka asa, économie sy ny sisa sy ny sisa. Satria dia mandoa taxe sy impôt ny olona rehetra, izahay dia mandoa taxe sy impôt ary hita tsara mihitsy ilay izy, ny zavatra misoratra any amin'ny grande surface rehefa miantsena dia hors taxe foana, dia rehefa andoha vola ianao dia miaro taxe. Mandoa facture ianao mandoa mividy zavatra any Amazon dia hors taxe foana. Dia ny taxe sy ny impôt zany dia aloha tokoa mba ahafahana misitraka ny zavatra, ny infrastructure, ny éducation, santé sy ny sisa sy ny sisa. Dia misy taremarika tsara be koa 23% population eto Canada dia immigrant. Zany hoe rehefa mivoaka ny ivelany zany dia raha misy olona 4 eo dia ny ray amin'ireo zany immigrant. Any aty amin'ny toerana misy anay aty manokana aloha dia tena hita mihitsy hoe tena be immigrant be mihitsy ny aty. Raha ny olona hitanay maso dia ny immigrant betsaka lavitra noho ny natif zany. Mety hoe natif mety hoe mijanona any an-trano na any amin'ny birao any, fa ny immigrant dia hitanay any an-dalana, hitanay any amin'ny fivarotana, hitanay any amin'ny tsena. Miasa zareo na vao miditra eo amin'ny aéroport fotsiny dia efa mahita hoe be immigrant miasa ho an'ny gouvernement canadienne efa canadienne. Dia ny tena betsaka aty amin'ny toerana misy anay aty Windsor, aty amin'ny province any Ontario misy anay dia ny asiatika ny tena betsaka aty aminay aty. Ny asiatika moa tsy tena hoe le sinoa fa mety hoe le indiana, le indonésiana, Bangladesh, Népal, le plutôt reny tena betsaka aty aminay aty. Dia ny mpianatra tena betsaka amin'ireny immigrant reny. Ohatrohatr'izay raha ny ankapobeny taremarika farany angamba Toronto ny anisan'ny tena hoe ville tena hoe ataoko hoe entre guillemets moderne indrindra, tena efa mivoatra indrindra, betsaka ny olona ao ary io ny cosmopolite indrindra. Toronto 4 heures de route eto aminay eto raha en voiture, dia Toronto ao amin'ny province Ontario misy anay any. Dia taremarika zany dia tena presque 50% an'ny mponina ao a Toronto dia immigrant avokoa. Zany rehefa tonga aty zany ianao dia tsy tratran'ilay dépaysé be hoe ary to tena natifa daholo aty. Tsy tena moa za hoe vazatra na vazaha daholo ry zareo rehetra, fa natifa daholo, tsy natifa daholo ny olona hitanao any ivelany. Raha ohatra aty amin'ny toerana misy anay aloha il y a très peu d'Africains, tsy dia betsaka ny avy any Afrika fa betsaka ny avy any Asie. Ny avy any Asie ny tena be dia be. Voilà, dia izay no rehefa nijerijery zany dia nahatonga ny nisafidy any Canada dia ireo teboka maromaro eo manoatra mahatsapa teny zay ohatrany hoe resaka sécurité zay dia ohatrany mitsapanay hoe misy sécurité kokoa na amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny, misy liberté kokoa, misy fahafahana kokoa amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny, dia misy fanohanana, misy allocation omen'ny fanjakana ihany koa ho an'ny zaza, fanampiana ara-bola sy ny sisa sy ny sisa. Dia izany zao mbola hojerenay sy hotrandrahana avokoa izany rehetra izany. Izay no mahatonga an'ilay andro matoa satria izahay mandoa impôt, mandoa taxe sy ny sisa dia afaka misitraka amin'ireny zavatra rehetra ireny ihany koa. Dia hojerenay mianarana tsikelikely na fianarana ary ho an'ny olona vao tonga dia misy fanohanana hoe raha ohatra ka éligible dia hoe raha mbola misy fianarana tiana tohizina mba ahafahana mifandraika tsara amin'ilay marché au travail dia afaka marché du travail dia afaka jereny zareo zay. Dia par contre pa eo amin'ny resaka marché du travail zao dia izay ihany koa no anisan'ny ezaka lehibe ataon'ireo izay nouveaux arrivants, surtout avy amin'ny entrée express, satria na ilay hoe tsy voatery manasa ianao miala avy any amin'ny toerana misy anao dia tonga aty dia miady mitady zavatra nataonao rehetra tany amin'ny toerana misy anao mety tsy voatery ho raisin'ny zareo en compte aty fa tena hoe manao retour à zéro ianao. Dia mangataka, tsy hoe mangataka moa zany fa marka an'ilay expérience canadienne
dia avy eo mandeha miakatra tsikelikely ny zavatra nataonao tany zany mety afonao aloha zay zavatra efa vita tany aloha tany fa mandeha amina zava-baovao zay le izy hoe raha ohatra anao ka manapa-kevitra anao immigration zany dia efa tsy maintsy mivonona amin'izay hoe misy an'izay fiovan'izay amin'ny fiainanao dia efa mivonona an'izany moa izy iray zay koa tonga dia efa flexible be bon manana objectif tsika par rapport amin'ny taonantsika manana marche tsika dia jerena arakarak'izay miandalana eo ny igerena ny fiainana dia ahoana ary ny momba an'ilay entrée express iverenantsika ilay entrée express izy io zany no araka n'ilay zako teo io no tena aingana indrindra raha ohatra ka hoe programme d'immigration miditra aty Canada izy io hors Québec berika any ho an'ny province ivelan'ny Québec fa misy condition zany izy misy critère d'éligibilité le izy ahafahanao misitraka an'ilay entrée express idirantsika lalindalina kokoa izay critère d'éligibilité izay amin'ny épisode manaraka fa efa somary atsipika kely ihany voalohany aloha oui mila fond le izy misy fond zany angatahana preuve de fond anananao satria ianao tsy voatery manana asa amin'ilay fotoana angatahanao an'ilay anaovanao demande tsy voatery manana asa ianao dia donc zany ianao mila mahavita misubvenir amin'ny fiainanao na ianao sy ny fianakavianao mandritry ny fotoana anankiray izay eritreretin zareo mety mahita asa amin'izay fotoana izay donc zany mila manana fond ianao ao anatin'ny compte bancaire anao dia asehoanao amin'ny zareo ilay izy misy fotoana zareo angataka an'izay dia tsy mitovy ilay izy fa arakaraka ny isan'ny olona dia ilay izy tsy hoe olona anankiray dia aveo doublé triplé fa raha olona anankiray 13 757 dollars canadiens ny $1 canadien eo amin'ny 3500 ariary eo olona roa 17 000 et quelques olona telo 21 000 et quelques olona efatra 25 000 et quelques olona dimy 29 000 latsaka olona enina 32 000 mahery ohatran'izay ilay izy raha olona fito dia 36 000 dia zao raha ohatra zany ka fianakaviana anankiray ny fianakaviana zany dia olona mivady sy ny zanany dia tsy maintsy kotianao raha ohatra zany ka hoe misy zanaka hafa ivelan'ilay ao anatiny ao ohatra hoe zanaka tany amin'ny vady tany aloha tany na zanaka ivelany fa reconnu dia tsy maintsy hoatanao daholy ohatra zany ka niteraka olona anankiray miaraka amin'ilay vadinao amin'izao dia efa nanana zanaka anankiroa tany aloha tany dia tsy maintsy ampidirinao ilay zanaka ao anankiroa zany dia lasa anankidimy zany ny fikotiana azy na andeha na tsy andeha zareo tsy maintsy koty anatin'ilay preuve de fond ilay izy ohatra zany ka hoe efa mianaka nareo fa olona raha ihany ny andeha ohatra hoe le nangataka an'ilay requérant principal ampiantsonana azy hoe izy ny profil tsaratsara kokoa noho ilay anankiray hoe mety ahafahana mahazo chance kokoa mahazo point dia ohatra hoe izy rery aloha ny andeha fa ilay anankitelo ambiny tsy andeha ny vady sy ny zanaka anankiroa tsy andeha dia tsy maintsy ao anatin'ilay compte foana preuve de fond foana izy telo fa tsy hoe ny anao rery satria ny anao rery ny andeha dia izay zany mila jerena ankoatran'izay preuve de fond izay zany dia mila miomana ihany koa ny resaka ara-bola ihany resako mila manao équivalence na diplôme ianao hoe par rapport amin'ny canadiana zany ohatra nahoana ny diplôme anao mila manao test na langue ianao frais de dossier alohanao mivantana mankany amin'ny gouvernement mila eritreretinao ny ticket d'avion misy visite médicale ataonao dia le pitsopitsony kely ny passeport ny document administratif no mandeha mankany amin'ny taratasy manao traduction sy ny sisa dia ireny koa mila jerena dia izay ny teneniko hoe ilay izy investissement raha ohatra ka hoe mandeha amin'ilay tena tsy maintsy mivonona amin'izay rehetra ireo koa arakaraka ny isan'ny olona frais de dossier arakaraka ny isan'ny olona visite médicale arakaraka ny isan'ny olona dia voilà ny ticket rehefa anao an'lisy zany tena mila nenay aloha dia tsy maintsy niainga tamin'ny fivarotana izay zavatra nananana rehetra varotana avokoa satria nilaina ny vola dia ohatrohatran'izay zany ilay fandehan'ilay izy atao tsy dia miconseille loatra hoe anao prêt bancaire satria
ianao mbola mila mampiseho preuve de suffisance de fond any amin'ny zareo dia mangataka zareo hoe ty olo ty ve misy mbola misy échéance mbola mila fitainy sa tsy et surtout les vola les preuves de fond iny tena ilaina iny fa tonga aty fa tsy haiko hoe misy possibilité foana ihany rehefa ohatra ka hoe tena hoe vonanao an'le izy mety hoe je sais pas arakaraka samy manana ny azy moa ny fianakaviana fa izay zao tena nampian'ny fianakaviana izay tena isaona dia isaona tokoa ny fianakaviana nanampy anay dia izay no nanampiana tamin'ny vola nananay satria raha izay mivady aloha tsorina fa par rapport amin'ny vola en arrière dia lavidavitra le vola ny ilaina ho any aty mianaka sy ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Zay koa angamba no mahatonga hoe pays asiatika ty fa manana vola zareo ambony be matanjaka be dia ohatra mora amin'izareo dia hianatra any Canada dia tsisy dikany andeha ianao andeha hifindra monina any dia tsy misy dikany. Fa raha ohatra hoe somary maivamaivana le vola any amin'ny firenena iangana dia hita be le izy dia somary sarotsarotra le izy. Voilà, zay momba ny suffisance de fond tena ilaina le izy le vola zany ohatra nareo ohatra hoe misy calcul indray hoe alolo fa juste ao an'le dossier fotsiny fa rehefa tonga any dia averiko amin'ny vola tena mila an'le vola rehefa tonga aty ny sakafo hoaninao ny toerana ipetrahanao ny hofatrano sy ny sisa dia ilaina vola avokoa fa misy ka foana hoe raha mahafantatra olona aty ianao na mahafantatra fianakaviana aty ianao dia afaka mipetraka any aloha mandra-pa miresaka tsara aminazy dia mipetraka any mandra-pa ohatra ka hoe misy afaka miavance vola ohatra zany ka tena hoe tsy maintsy mandalo amin'izay ohatra dia miresaka tsara aminazy dia izay fanarahanareo ao fa misy fond tsy maintsy vonona ao anatin'ny comptenao dia tsy kitihana mihitsy le izy atao hitany tsara mihitsy dia ankoatran'izay misy vola ivelan'izay ao anatin'ny fond zay zany iomananao le zavatra nyteneniko teo hoe ticket d'avion ny resaka équivalence na diplôme sy ny sisa dia hiditra anatin'izay critère zay mihitsy antsika misy point le izy misy point enjehana le izy hidirantsika alandala kokoa amin'ny épisode 2 fa hiditra amin'ny question réponse tsika rehefa vita reto énumération an'le listan'le critère reto dia avy eo faranantsika ny direct ny critère ny resaka éducation aloha misy point le izy misy point enjehanao zany ka raha ohatra ianao zany plus ianao ambony ny diplôme anao dia plus ambony ny point azonao dia le izy tsy par rapport amin'le diplôme ohatra zany hoe raha reconnu en fonction publique any amin'ny FOP any Madagasikara hoe zao ny niveau an'ity diplôme ananao ty dia tsy ny raisiny zareo fa mila alefa any amin'ny zareo any mihitsy aloha ny diplôme anao dia alefa no mety mangataka ireo le feuille de note sy ny sisa izy dia zareo no miteny hoe ho anay ty dia master ihany koa na hoe ho anay ty dia licence ho anay ty dia baccalauréat ho anay ty dia bac plus 2 donc zany zay zany le équivalence diplôme en Canada dia indray ampidininy indray ataony mitovy amin'iny dia iny andoavam-bola dia alefa mandeha makany ny dossier anao raha ny point ambony indrindra azonao zany raha PhD anao dia 25/25 points azonao an'iny misy critère sur 100 points zany dia enjehanao ianao mahazo minimum 67 hidirantsika alandala kokoa amin'ny épisode 2 fa efa misy lien ameko aminareo ahafahanareo efa manao calcul dia anaovantsika discussion amin'ny manaraka ohatran'izay ny expérience professionnelle ihany koa mila manana expérience professionnelle lavalava ianao dia l'expérience professionnelle izay tetahavany zareo ho an'ity entrée express manokana ity dia misy kategoriana asa tetahavany zareo manokana dia mila somary manao mijery kely anatin'ny internet eo zany hoe inona kategoria CNP dia ao anatin'ny CNP dia misy hoe FEER zay faire na TER izy raha miteny anglisy dia misy hoe catégorie 0 A B C raha manao raha resaka gestion nataonao aloha dia iny aloha ao anatin'le faire sy na gestion nataoko moa zany dia ao anatin'le izy expérience professionnelle plus betsaka ny expérience professionnelle anao 6 ans mihoatra zay no mahazo point betsaka indrindra 15 points plus kely ny izy dia mihena ny point azonao dia mila fotsiny le izy mifandraika dia ohatra ianao ka manontany anahy hoe inona avy no asa ao anatin'le kategoria dia mety tsy haiko jenjeko fa mila jerena kely any amin'le ao amin'ny internet ao
dia fanamariana kely misy ny asa réglementé dia misy ny asa tsy réglementé. Ary resakasaka gestion ohatra nataoko zao dia tsy réglementé ilay izy afaka mitady asa amin'izay zavatra rehetra atao. Fa misy asa kosa réglementé ohatra ny hoe pharmacienne na dokotera dia mbola mila miditra anatin'ny ordre aty zany, mbola mety misy fianarana ataonao sy ny sisa sy ny sisa. Resaka éducation ohatra dia mbola mila misy anatin'ny ordre ny enseignant. Raha ohatra ka avocat, ordre ny avocat, comptable, ordre ny comptable dia mila jerena hoe izy réglementé sa tsy réglementé ilay asanao. Dia raha mifantena ho an'ny le critère raha ohatra ka tsy valiko androany dia valiko amin'ny herinandro amin'ny épisode 2. Ny taona, ny âge, izay koa critère anankiray. Plus ianao jeune dia plus ianao mahazo point betsaka. 18 ans miakatra zay vao afaka manao an'ilay entrée express. Entre 18 et 35 ans zany ianao mahazo point betsaka indrindra, 35 à 18 ans. Dia manomboka 36 ans dia mimena tsikelikely, 37 ans, 38, 39, 40 miena tsikelikely les points azonao. Compétences linguistiques, ny fifehezanao ny teny officiel eto Canada dia misy ny français dia misy ny anglisy. Raha mafy anazy roa ianao dia mahazo point betsaka. Raha ny anankiray ihany dia point izay azo anatin'izay. Maximum ana point azonao zany raha ohatra ka langue anankiray nataonao dia 24. Dia raha langue anankiroa dia mahazo plus 4, 24 plus 4, 28 zany maximum azo amin'io. Dia ny fianarana mini test de français zany misy ao amin'na FT andavamamba afaka manao anazy. Dia ny test anglais ny IELTS mila mijery kely miaraka amin'ny British, UK zay fa misy test koa ny IELTS fa indroa isan-taona ihany dia indray ilay izy raha tsy manam-potoana ianao dia afaka makany Maurice fa matetika raha tsy misy visa makany. Dia adaptabilité io zany hoe maximum 10 points io hoe ianao ve nanana expérience canadienne amin'ny resaka asa, amin'ny resaka fianarana, ianao ve manana havana mipetraka any, ny zokinao, ny zandrinao, ny rainao, ny reninao sy ny ohatran'izany. Ianao ve afaka mora misadapte any dia amin'izay fotoan'izay jereny zareo indray critère an'ilay conjoint anao na conjointenao raha miaraka amin'olona ianao dia mahazo point ianao raha ohatra hoe manana langue, nanao test de langue koa izy dia mahazo point amin'izay fotoan'izay. Dia ny éducation ihany koa tsara ihany koa samy manao zany raha ohatra ka mpivady nareo dia samy tsara miaraka manao satria misy point ihany koa azo amin'ny profil-ny vadinao. Ny langue sy ny langue sy ny éducation. Mila misafidy tsara zany nareo hoe iza no atao requérant principal, lehilahy sa lehivavy. Dia zay ilay izy. Tsy azona point ilay izy fa tsy misy hoe any baiboly hoe tsy maintsy ny lahy no alohan'ny vavy fa tsy azonareo point betsaka indrindra. Be dia be ny cas hoe ilay vehivavy no requérante principale satria na hoe ambonimbony kokoa reconnu kokoa tany amin'ny Ouest tany amin'ny tany Canada zany ny diplômany na ohatra hoe tsara kokoa ny point ny tany amin'ny langue. Ça peut arriver fa ny objectif anareo dia tonga aty fa tsy hoe akory hoe problème ana ego. Dia ny farany 10 points raha ohatra ianao ka efa manao offre d'emploi. Raha tsy manana ianao c'est pas un problème. Zay zao 0 point tamin'ny offre d'emploi iny fa tany amin'ny rehetrarehetra zay zany nahazo plus de 67 minimum sur les 100. Rehefa mahazo an'izay point zay zany ianao dia admissible. Alohan'ny anaovana an'ilay ataoko hoe équivalence sy ny expérience ny compétence linguistique zany tsy nareo mila atao voalohany dia manao critère d'éligibilité kely aloha mandalo kely amin'izay jerena hoe admissible ve mety mahazo point ve dia somary simulenao zany mety ho zao ny diplômako mety ho zao ny point ko any amin'ny langue hitanao eo hoe azo tratra ilay izy sarotratra amin'izay fotoana izay. Jerentsika manokana io critère d'éligibilité io amin'ny herinandroany même heure fa efa maromaro zany information zareko androany. Mety point farany resahako alohan'ny hidirantsika question réponse dia hoe
mananao politika ana recrutement immigration moa zany miantso francophone betsaka ny kanadiana amin'izao fotoana izao nanomboka tamin'ny herintaona satria na rehefa miantso an'ilay olona izy ataony par vague tsy hoe androany izy miteny hoe mitady ny travailleur anatin'ny santé rehetra dia manaraka izy miteny hoe mangataka indray voaloha resakanao dikan'ilay ronde miantso olona amin'ny herinandro dia amin'ny herinandro izy mety miteny hoe mitady francophone hoe nataony première langue zany français dia manaraka izy mety miteny hoe mitady anatin'ny resaka agro dia manaraka miteny hoe ho an'ny olona rehetra non spécifié fa c'est programme rehetra dia mandeha tsikelikely ohatran'izay ilay izy dia tena mitady francophone be dia be zany ny aty tena mbola en minoritaire ny francophone je veux dire par mitady francophone be ny aty dia ny aty amin'ny hors Québec ny any Québec tsy nefa francophone fa ny aty amin'ny hors Québec zany dia mitady francophone be zareo dia mety opportunité zay ary ny point dia somary ambanimbany no enjehana rehefa ny score SCG score canadien général ohatran'izay ilay dikan'izy somary ambanimbany tedavina rehefa amin'izay francophone zay dia be dia be zany chance ahafahanao mahazo an'ilay izy zay izy en général aloha dia ahafahanareo somary miassimile kely mijery kely hoe faisable ve ilay izy vonona ve hanao immigration be dia be mifantany mety mbola mipetrapetraka ao aminareo satria na ilay zaraka teneniko teo rehefa mandeha amin'izy dia tena tsy mierikeryka intsony fa mandeha amin'izy mandrosoka hatramin'ny farany inona misy challenge iainanao dia atrehanao vonona ve mifamaly ve par rapport amin'ny critères d'éligibilité an'ilay entrée express sinon raha ohatra ka hoe tsy mifamaly amin'ny entrée express dia mety misy possibilité hafa ahafahanao immigration Canada ve no choix tianareo ho raisina dia izany zany raisina en compte daholo dia raha ohatra nareo hoe metimety aminay ilay critère d'éligibilité metimety aminay ilay Canada dia amin'ny herinandro tsika miresaka miditra kokoa landala amin'ny critère d'éligibilité ny process ny étape inona zavatra atao voalohany faharoa fahatelo fahaefatra sy ny sisa dia eo tsika miaraka mijery indray hoe inona indray no tokony ho atao inona no tokony trandrana inona information tokony tedavina fa androanjana aloha somary manome anareo amin'ny ankapobeny fotsiny hoe ohatran'izay zany ilay izy ilay resaka fond iny koa tena important be iny ilaina ilay izy raha ohatra ka hoe ohatran'ny kahana dimy mianaka izay tsy mifantatra olona taty Windsor taty fa tonga dia tonga taty dia ilaina ilay izy raha ohatra ianao ka mahafantatra olona aty dia mety afaka mifampiresaka amin'ilay olona fa ny ilainy zareo anatin'ny comptenao compte bancaire dia misy an'ilay vola dia mila vola koa ianao any amin'ilay toerana ianganao andoavanao frais de dossier sy ny sisa dia mila olona ny Canadiana ary misy service gratuit be dia be omena ho an'izay olona nouveaux arrivants zany hoe ho an'ilay olona vao tonga alohany hatongavana aty dia efa misy coaching na mentoring en ligne be dia be nataonay na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy dia misy communauté afaka hidiranao zao dia tena miditra anatin'ny communauté francophone dia io tsy inona no tsy maintsy manokatra réseau dia io aloha ny aingana akaiky dia misy communauté francophone aty misy anay aty dia manampy amin'ny zavatra rehetra amin'ny intégration zareo be dia be nefa efa nanticipenay satria efa nanaraka an'ilay ohatrany hoe session d'information avy tany amina anglophone sy ny tany amin'ny zavatra hafa ihany koa zay dia ampifamenoanay fotsiny ilay izy dia ahafahanay mandroso tsikelikely ampikarakarana CV fitadiavana fianarana asa trano sy ny sisa dia ireny service ireny dia subventionnen'ny gouvernement zay mahatonga ny hoe gratuit ny zavatra sitrahanao any ilazana aminareo hoe tena volonté an'ny gouvernement canadien ilay miantso olona mankaty Canada teneniko tamin'ny fanombohan'ity vidéo ity hoe 486 000 amin'ity taona ity 500 000 amin'ny taona dia ezahana stagnena 500 000 foana isa-taona ny immigrant zay no izy fa dia hitra amin'ny question réponse isika mety hoe zay vitsivitsy mety hita eo ihany angamba no valiko fa mety tsy afaka mijanona ela be ihany koa tsika androany totsika hoe dans 10 minutes eo angamba dia faranatsika ity discussion ity live ity dia aveo mifanao fotoana aminareo indray amin'ny herinandro
Ok. Essentiel avec les Karimam, soit avec les Narcisse Victoria. Arimam, face au qu'on a, c'était par rapport à l'année Québec. Tout bien, on fait express, ou en Québec, il y a l'actine fat, manana lay expérience en ça. Hello, il a une couverture IRCC. Les IRCC, les immigration, réfugiés et citoyenneté du Canada. Usant tenawem karakara lay une interface no. Usant le gouvernement, le gouvernement canadien IRCC officiel, c'est une karakara ni ça chatono. Un département gouvernemental du sud et ils ont karakara de resakawe immigration. Ni live dia tsankyo dia rehefa ohatra nareo manana fotoana manaraka dia afaka tserena amendalana eo ihany. Arima tsy nandalo arima izahay le arima raha fahazoako azy dia ohatry ny agence de placement tady asa mihitsy ny aty Canada. Dia izahay tsy nandalo arima fa le entrée express nataonay. Tsy nandalo agence ihany koa izahay na dia efa hoe somary tenté zany izy taona tsy efa nanana possibilité hoe andao ary andao androso le plus tôt possible. Dia efa nicontacte avocat officiel karakaran'ny any Canada fa ela be ry zareo nanao retour dia en même temps zay niditra tany amin'ny groupe dia namaky dia misy groupe tena manampy be mihitsy ny hoe nareo raha hanao entrée express misy critère tedavina izy karaha nananareo le critère vitanareo mandeha makany tsy mila avocat fa arao tsara fotsiny fa afaka amin'ny teny frantsay le izy na amin'ny teny anglisy dia raha azonareo ny teny frantsay sy teny anglisy dia afaka manao an'izy moa misy le izy groupe dia afaka manao discussion raha misy fanontaniana dia apetraka ao dia misy mamaly ao anatin'le izy dia tena zay ny nataonay 95% tao daholy 5% zany mety hoe nataonay recherche kely ivelany ihany. Eny ataontsika hoe 80-20% tsy nanao recherche tany ivelany koa zay. Dia nanampy anay le izy tsy nandoa avocat donc zany nanao ohatry ny hoe économiana $10,000 teo tsy na $10,000 le avocat tamin'izay. Dia fifindra monina rolanfaly sy asa ve misy farataona sa mety foana. Moa efa niteneniko teo le par rapport an'le raha ohatra hoe entrée express tsy na zay le programme nataoko dia misy an'le âge hoe plus ianao avancé plus mena les points fa misy fantatra 39 ans mbola navita anakaty 42 sans l'idéal zany raha 35 maximum zany mahazo point betsaka fa raha 36 37 38 39 possible foana fa afaka enjehanao any amin'ny point hafa le izy le critère le resaka dia eny nalamina randry possible avy raha miaraka mandeha daholo ny ankohonana mila toro lalana eny afaka mandeha daholo mihitsy ny ankohonana tsy mahafehy an'le resaka hoe le immigration le hoe mila permis d'études sy ny permis de travail fa ity tonga dia hoe mangataka résidence permanente ho an'ny fianakavianao ray manontolo. Raha 10 nareo dia hoe aleo le anankiroa ihany aloha mandeha ohatra amin'ny voalohany dia avy eo ny telo tsy maintsy mandeha misy délai fa tsy mahazo hoe miandry avaka herintaona nareo tao telo ohatry ny ao aoriana fa hoe le anankiroa manao mizaha tany mijery kely aiza ny petrana dia tsy maintsy ao anatin'ny compte daholo ianareo 10 dia mahazo résidence permanente daholo ianareo 10. Le zany atao amin'ny ankohonana mihitsy satria tsy maintsy soatanao ihany ny momba ny ankohonanao akoatranao. Et misy d'âge moa efa niteneniko teo tsy misy fa plus le izy ambony be dia plus moins zany point azonao. Dia misy ty moa zany efa mivaliko teo ihany koa fa ny amin'ny Rojambinitsoa hoe miexige diplôme be ny expérience be zareo rehefa andeha hiasa ny azafady. Raha ohatra ka hoe tena hoe tonga dia hoe le demande de travail dia programme hafa indray na mety lalana hafa fa ho an'le entrée express zany ho anay dia tsy maintsy nampiseho zay nanana expérience anay par rapport amin'ny asa zay nataoko tany hoe ty ny asa ataoko dia nataoko de l'expérience teo amin'ny plus de 4 ans teo dia zay point azoko anatin'le izy. Indray ny fanotena point maximum dia 6 ans et plus.
dia arakarak'izay zany no ataonareo. Fa jereo tsara l'expérience professionnelle mifanaraka amin'ny catégorie dia davy zareo. Dia nahafantarana mahazo an'ilay catégorie dia jerena kely amin'ny internet eo misy hoe CNP Canada. Dia avy eo mivoaka jerinao mety tsy tena le anaran'ilay asanao aty no misoratra any fa hoe izay mifanakaikaiky indrindra amin'ilay asanao dia jerinao hoe inona le fer an'ilay izy FEER na terre dia arakarak'izay no ahitanao hoe afaka manao le entrée express ve sa tsy. So ataka kely eto ara izy CNP FER ou R. CNP zany io zany catégorie nationale de profession dia ny zareo catégorisé daholo ny asa rehetra dia somary fatapatatra daholo raha zao ny asa dia ohatrohatran'izao ny karama sy ny sisa. Dia mila miditra ao ianao ohatra ny asanao zany hoe tsy haiko ohatra ny hoe assistant pharmacien dia ny anaran'ilay izy rehefa aty mety hoe pharmacienne technique na mety miova le anarana fa mety voatery tena mitovy be amin'ny zavatra nataonao vao niainga tany Madagasikara. Mety hoe asanao ohatra hoe directeur ana communication dia mety aty mety zavatra hafa indray ny ataony anarana fa mila jerenao anatin'ilay izy izay mifandraikandraika indrindra amin'ny attribution-nao any amin'ny asanao satria na iny avy eo tsy maintsy porofonao avy eo hoe nanao an'io tokoa ianao misy taratasy alefanao dia izay ilay izy dia rehefa hitanao CNP anao dia jerenao hoe firy le FEER na TER raha ohatra amin'ny teny anglisy dia hitanao hoe 0 sa A sa B sa C 1 sa 2 sa 3 sa ohatrohatran'izany. Dia arakarak'izay zany misy anatin'io afaka manao l'entrée express dia misy tsy afaka manao l'entrée express. Dia verenantsika kely aloha atao amin'ny fanontaniana ato hidingana ho resantsika amin'ny herin'ny androany. Rehefa hitanareo zany izy hoe mety mamaly an'ilay critère anareo misy le alefa dia afaka jerenareo amin'ny pendant la semaine hoe mety firy eo ny point anareo. Dia rehefa hitanareo fa mety afaka atao mety possible par rapport amin'ny défense ny sisa dia amin'ny herinandrontsika miresaka momba ny dingana indray zao ny atao. Mankasitraka mizara mitady asa ny Canada iny daholo fa agence tena sérieux mandeha Canada tsy mitaky volo reny merci. Tsy misy sorana fa par contre ilay agence tena tsy mahafantatra ialana tsiny fa tsy mahafantatra dia tsy nandalo agence ihany koa moa tsy agence raha teo dia mety tena tsy afaka manampy amin'izay zavatra izay. Afaka mandeha daholo ve ny zanakasy sy ny vady hoy Rakoton'i Varso eny ary izay mihitsy ny tena tadiavin'ny zareo. Miantsitra tsinona ny mponina aty Canada dia mila tanora soutenir ny économie soutenir an'ilay firenena amin'ny ankapobeny. Politika be ilay izy ary izay mahatonga zareo miantso. Dia ireo fiaravana sy ny rehetra sy ny fankahasitrana dia misaotra betsaka anareo Tefy Mikael ny daholo ny procédure arahana raha ohatra zany ka mety ilay critère mety ilay sy ny sisa dia resantsika amin'ny herinandro. Dia ohatr'izay ihany koa taratasy karakaraina alohan'ny mandeha BDB ny taratasy karakaraina Charlotte Vita fa resantsika amin'ny herinandro ilay izy raha ohatra ka hoe hitanareo fa hoe mety aminareo ilay programme entrée express. Marina hoe fa manana expérience 10 ans vao mahita asa any tsy voatery satria ny point anao indraindray misy hoe mety hoe 2 ans d'expérience 3 ans 4 ans dia tsy misy olana mihitsiny fa par contre rehefa tonga aty ianao dia somary tena manao retour à zéro mihitsiny dia mety manao reconversion ianao raha ohatra ka hoe tena izay ny zavatra misy satria mitady expérience canadienne zareo zany hoe mila manao zavatra aloha ianao hitan'zareo hoe efa niasa teto izy zany manao zavatra na dia tena tsy mifanaraka amin'ny zavatra nianaranao sy ny expérience amin'ny tany Madagasikara na tany amin'ny firenena izay misy anao fa tsy voatery hoe 10 ans d'expérience
dia nidingana ho resantsika amin'ny herinandro a tsy lavina aja. Rena Randriantseno, bonjour, tsara kokoa ve raha mandeha irery a sa tonga dia en famille? Oui et non, mandeha irery a intéressant raha ohatra ka hoe anao fizahana kely aloha, ny aiky nanao an'izany izay dia mianaka, aiky hoe andeha irery za na andeha irery za sy zaza anankiray, dia hijery aloha dia avy eo a manomana an'ilay toerana, dia avy eo rehefa tonga avy eo antsoina amin'izay ny ambiny a, dia efa misy trano sy ny sisa sy ny sisa. Ny récurrent principal aloha tsy maintsy mandeha voalohany, dia ny ambiny a tsy maintsy ao anatin'ilay date limitin'ilay délai. Fa par contre nanapa-kevitra hoe aleo miaraka mandeha ihany satria aleo mifanohana amin'ny zavatra rehetra rehefa rehefa tonga aty, miaraka mitady, miaraka mifanome tanana, satria izay dia dia mianaka dia navesavezatra an'ilay izy, déplacement sy ny sisa sy ny sisa. Dia ary ihany koa mba ahafahana hoe mba tonga dia efa miaraka miaina eo zany dia tsy misy taraiky intsony ny sasany hoe mbola mila mitady maka volotany sy ny sisa sy ny sisa. Tia ho resahana misimisy kokoa na dia efa misy voaresaka kely teo Rojo Ambinitsoa Arsoa hoe arakaraka nisan'ny le fianakaviana, les membres an'ilay fianakaviana no mila hoe preuve de fond anananao. Raha olona ray a 13 757 dollars canadiens, 3500 ariary ny $1 canadien, fa rehefa tonga an'io olona fito any amin'ny 36 407. Dia ireo chiffre ireo dia hita any amin'ny internet ihany, hita any amin'ny site officiel ny canadienne, ny IRCC. Ankoatran'izay preuve de fond izay dia misy vola ilainao amin'ny resaka frais de dossier sy ny sisa sy ny sisa. Raha ohatra ka ho anay dia miaraka amin'ny ticket d'avion ao anatiny a, frais de dossier, visite médicale, dia any amin'ny 50 millions d'ariary latsaka tany vola lanay, olona 10 izahay. Raha ohatra zany nareo ka olona ray na olona roa dia ambanin'izay vola lanareo miaraka amin'ny frais de ny billet d'avion sy ny sisa sy ny sisa. Dia izany vola izany dia ivelan'ilay preuve de fond izay mila aseho. Anisa Tobasuma MP miarana tsiny fa mety ho sarotsarotra ilay any amin'ny MP satria maromaro ianareo no manoratra dia mety ho sahirana be manaraka, fa mba izany araka izay azo atao dia ataontsika rehefa ilay ohatran'izao. Mahatratratra amin'ny firy ny budget nahafana nandeha nifindra any hoy Rakotaomana Andrianjaka Ensoa. Raha ho anay dia mianaka izany dia tena aux environs minimum 100 millions d'ariary no nampiseho tao anatin'ny compte bancaire satria izay 10 minimum 100 millions d'ariary. Ambanin'izay raha ohatra ka tsy dimy nareo. Dia maximum 50 millions d'ariary no laninay tamin'ny resaka hoe mikarakara ny dossier ny sisa sy ny sisa. Donc zany raha olona 10 zany eo minimum 150 millions d'ariary na dans les 150 millions d'ariary. Fa ny anay moa tsy maintsy nasiana marge kely ihany les preuves de fond une fois tonga aty satria imaginenay hoe ça va pas être facile avec 5 gosses, avec 3 gosses. Niaraka tamin'ilay hoe tsy nahafantatra olona izay taty Windsor manaraka resahana aminareo fa maninona Windsor ny safidinay dia tsy maintsy hoe misy vola zany ahafahanay miaina rehefa une fois tonga aty dia tsy marina nasiana marge kely izy. Nianarana ilay programme entrée express na express entry ilay izy raha amin'ny teny anglisy, dia afaka mitaper an'izay nareo amin'ny Google dia afaka manaraka. Ny misy lien hozaraiko par rapport amin'ilay critères d'éligibilité, par rapport amin'ilay immigration au Canada amin'ny ankapobeny hozaraiko ao amin'ny commentaire ao rehefa vitsy ity live ity dia mety hanao publication manokana ihany koa dia hozaraiko ihany koa izay izay lien izay izay mety afaka manampy anareo ary manana amin'ny live ataontsika amin'ny herinandro. Le budget teo Ensoa zany efa nizaraiko teo le koa voir lalaina. Ok, ity koa intéressant. Salut Sabatina Rambelo Arsendra. Bonjour, mirado tsy risky ve ilay hoe tonga any vao mitady asa fa
fa hoe manana fond eo amin'ny 2 mois ohatra. Le izy le immigration zany aloha raha ohatra entrée express raha tsy mahita asa ianao dia tsy maintsy misy an'izay incertitude zay hoe ovia ianao vao ahita asa. Fa je pense aloha ahita asa ianao fa hoe mitovy amin'ilay asa nialanao tany amin'ny toerana nisy anao ve moins sûr, mety tsy maintsy manao reconversion dans les premières années en tout cas, hoe mety hoe 1 an 2 ans na alohan'ny azonan'ilay citoyenneté dia maka expérience canadienne aloha. Mila manana an'izay humilité zay angamba raha ny eritreritro. Dia avy eo rehefa manana an'ilay citoyenneté ianao mety afaka miady kokoa, mety hoe misy poids kokoa zay rehefa hitady asa hafa sady efa miteny hoe za efa mana expérience miasa teto à Canada. Dans tous les cas, misy service maro eto à Canada manampy anao amin'ny fitadiavana asa. Ary be dia be tena hoe aty zany tsy misy stéréotype be ohatran'ny zavatra niaina tany Madagasikara, asa ohatran'izao mampiomehy, asa ohatran'izao ratsy. Fa aty rehefa asa idiram-bola dia hajainao ny asanao dia mety daholo. L'important ianao misy vola miditra dia samy manaja ny asany fotsiny ilay izy. Aty zao misy main d'œuvre le mampiasa asa manuel mety mikarama ambonimbony kokoa noho ny miasa birao satria na tedavina le olona tsy vitsy ny olona. Ny any amin'ny resaka tena tsy ampy aty dia ny resaka santé, pharmacie, dokotera fa reny teneniko hoe reny zany réglementé dia tsy maintsy mbola ohatry ny mety miverina mianatra kely na manao zavatra kely ohatrany fa tonga aty fa reny kosa nefa par contre tsara ny karama. Tsara ny karaman'ireny. Dia bon, misy olona 3 mois vao mahita asa, misy olona 2 mois vao mahita asa, misy olona 3 jours dia efa mahita asa, misy olona 1 mois, misy olona 6 mois arakaraka ny expérience ilay izy. Fa raha ohatra ka ho anay mivady manokana aloha, premier mois aloha tena natokana ho an'ny installation. Nametraka any amin'ny fianarana, nitady fianarana, namokatra compte bancaire, nitady toerana hofaina, trano hofaina sy ny sisa. Fa miditra amin'ny 2e mois amin'izay zay dia eo amin'izay zany miady anay mitady ny asa. Fa encore une fois mila manana an'izay humilité zay rehefa tonga aty satria na izy mijery lavitra ianao tsy hoe ho an'ny rapitso ravakapitso fa ho an'ny afaka 3 ans 4 ans 5 ans any tena tediavinao. Dia l'expérience financière teo moa zany efa resahana teo misy vola mila homaninao anatin'ny compte bancaire dia misy vola mila ampiasainao une fois any à Madagasikara any dia toy ianao dia afaka dia ahafahanao mandeha makaty. Sarindra Zion, azonao lazaina ve hoe inona ny tombony kokoa amin'ilay entrée express dia mety manodidina ohatrina ny budget homanina makasitraka ny fizarana. Ny tombony aloha entrée express zany araka ny le naseho tany voalohany dia tonga dia afaka misitraka ianao ny résidence anao. Afaka misitraka ny résidence anao ianao dia efa zay zao rehetra efa manana ilay carte de résident. Dia satria misy ohatra hoe raha manao amina raha antony hafa nandehanao taty dia mbola tonga aty zay vao mangataka résidence permanente dia indraindray misy maharitra herintaona sy tapany indraindray ohatran'izany. Fa aty zany resaka hoe ana familial indraindray mety tsy se permettre hoe afaka manao regroupement familial sy ny sisa. Fa ny entrée express tonga dia résident permanent ianao dia efa misitraka ny zavatra rehetra, isitrano rehetra, fianarana gratuit ho an'ny mpianatra, santé gratuit ho an'ny rehetra dia izany rehetra. Entrée express tombony anankiray ihany koa dia maha express anazy io no haingana indrindra amin'ny immigration. Bien sûr moa zany izy misy an'ilay critère le resahana teo. Manodidina ohatrina moa ny budget homanina dia efa novazaiko teo ihany hoe mety ohatrina eo. Ny resaka fentina Maramay Farson afaka resahana kely ny koa hoe raha tsy diso ohatrany mila mana $4000 anaty compte bancaire moa na mila misy miparene. Raha ohatra compte express manokana dia ny compte bancaire anao mila misy vola ao par rapport amin'ny teneniko teo hoe raha olona ray 13700, raha olona roa 17000 sy ny sisa. Fa par contre tsy misy resaka parrainage ny entrée express fa anao manokana compte-nao profilanao sy ny vadinao na anao manokana dia izay mianao sy ny fianakavianao dia hoe mila misy an'izay fotsiny ao anaty vola. Donc zany 13757 raha ohatra ka olona ray
dia 17 raha olona roa fa mbola hozaraiko ilay izy ao ambany ao a na amin'ny publication manaraka hoe reto avy zany ilay vola ilaina mila homanina. Hoy Oliva, ilay Entre Express ve mifidy hoe efa mananjanaka fahaizana langue anglaise sy ny sisa rehefa manana ilay fontakiny dia mety dia ny zaza ve angatahana izay critère de langue izay koa. Ny angatahana critère de langue zany a dia ilay mpangataka. Raha mpivady zany nareo a dia izay tsy mana chance indrindra par rapport amin'ny profil no atao récurrent principal dia iny mpangataka iny no manao an'ilay test linguistique. Dia tsara ihany koa manao ilay vady ahafahana mahazo point. Ny zaza zany tsy manao. Na mananjanaka na tsy mananjanaka mety daholo zany ianao amin'ilay Entre Express, tsy voatery hoe tsy maintsy mananjanaka na hoe tsy fahaizana langue anglaise dia tena ilaina rehefa aty amin'ny province miteny anglisy, ankoatran'ny Québec zany tena ilaina ny fahaizana teny anglisy, tena ilaina ilay izy. Miteny français anao dia ato ilay izy dia afaka mipostuler amina asa bilingue ianao, fa ny teny anglisy dia tena ilaina. Raha ohatra ianao hoe matahotra amin'ny teny anglisy dia misy zavatra koa ihany aty Canada, misy ny fampianarana amin'ny teny anglisy maimaimpona rehefa tonga aty. Manatsara ny anglais anao mba ahafahanao mahita asa. Dia misy ihany koa ny fampianarana amin'ny teny frantsay. Raha ohatra ianao hoe za koa te-hanatsara ny teny frantsay. Fa déjà aloha efa misy test ataonao any Madagasikara, tsy maintsy mahafehy ireo langue ireo na au moins ny ray amin'ireo. Idéalement ireo no voafehinao dia amin'izay tsara ny point-nao. Fa surtout les anglais tena mila ananana satria dia discussion amin'ny ankapobeny rehefa mivoaka ny trano dia amin'ny teny anglisy. Ok, tsy lavana aja somary tara kely par rapport amin'ilay fond fa angamba efa mety efa inatao ihany ny valiny tamin'ny Zarainateur. Sarika, inona ny tena hoe galère tamin'izay 1 mois zay ray volana teto izahay ny tena anisan'ny tena ady be dia ilay fitadiavana trano tamin'ny voalohany. Satria sarotrarotra zany ilay avy any Madagasikara ianao no tonga dia hoe manao fatrano avy aty fa ilainy zareo hita aloha ilay olona hoe ohatrany ahoana afaka atokisany zareo ve. Dia ny aty somary mila pitsopitsony kely, mila taratasy zareo lettre de référencement avy any amin'ny tompon-tranonao taloha. Dia nefa ny tsy eken'zareo ohatra hoe tompon-trano tany Madagasikara. Mila ihany koa izy zareo hoe historique ny crédit anao, tsy aty tena miasa amin'ny crédit be. Resaka crédit zany carte de crédit tena miasa be mihitsy dia ahitany zareo hoe mahavirina mandoha vola ve ty olona ity sa tsy mahavita. Dia nindray misy mangataka hoe lettre d'emploi hoe attestation d'emploi hoe miasa koa ianao. Tsisy anananay ireo zavatra ireo. Dia donc zany ady varotra be no natao. Any amin'ny zavatra hafa zany ianao no anao hoe izay afaka mandoha. Aty zany le dépôt tsy afaka tazomina zareo fa ny dépôt zany généralement ohatrany hoe mandoha an'ilay caution zany. Le caution iny tsy afaka tazomina zareo fa généralement iny caution iny no fatranao amin'ny farany rehefa handeha. Dia ianao zany matetika zany mandoha premier mois sy dernier mois. Premier mois zany alohanao rehefa handeha hiditra amin'ilay asa toeram-piasana dia dernier mois ny fatrano dia iny zany rehefa hiala ianao dia tsy mandoha fatrano intsony ny dernier mois. Dia any zany izay minégocier hoe afaka ataonay 2 derniers mois na 3 derniers mois ary ny alohanay. Tsy maintsy mampiseho zany ianao hoe izay afaka mi-se permettre manofa an'io trano io. Dia nitady trano zany tena izany hoe une semaine zany ny Airbnb no nataonay nofainay avy niainga tany Madagasikara. Juste tongavana fotsiny dia mipetrahana dia nitady trano zay pendant une semaine. Dia vita moa ilay izy, nanao visite izay nisy sanaka an'ilay condition-nay hoe izay zao vao tonga tsy manana attestation d'emploi, tsy manana XYZ fa tonga izay dia ekeny zareo. Fa misy olona tena hoe 2 semaines 1 mois tsy mahita trano mihitsy. Misy miteny koa moa misy crise de logement dia aty Canada amin'ilay be dia be ny migrant dia tsy maintsy prendre en compte an'izay rehetra izay. Fa navita moa zany izay en une semaine dia nahita trano. Anontany amin'ny Facebook na any amin'ny misy site web ihany koa afaka ahitana any zany fitadiavana trano.
Sarin-drazia mila mahay miteny anglisy ve ny ankizy alohan'ny hianatra. Misy anankiefatra zany karazana fianarana aty amin'ny toerana misy anay aty zany a, publika ny resahako a, dia misy ny teny anglisy fotsiny a, teny anglisy katolika, teny frantsay fotsiny a, teny frantsay katolika. Raha ohatra zany ianao ka tianao hoe ampianarina amin'ny teny frantsay dia afaka alefanao izy. Fa araka ny fiteniny aty moa zany virus ny teny anglisy, na mianatra any amin'ny teny frantsay ary izy a, dia tazomana ny francophonie. Hainy foana amin'ny teny anglisy na ny teny anglisy dia iainany amin'ny andavanandro avy eo. Fa ny anay zanakay zany a dia nianatra tany amin'ny teny anglisy katolika, satria tamin'ny 2020 no nianatra tany amin'ny toeram-pianarana amin'ny teny anglisy ny zanakay tany Madagasikara. Plus anglophone kokoa zareo no francophone dia somary sahirana zareo raha nakany amin'ilay école francophone, donc zany tany amin'ny école anglophone no nandefasanay azy. Dia le choix-n'le fianarana zany par rapport amin'ny aiza ny toerana misy anao. Raha mipetraka ohatra ianao any Itaosy a, dia proposer zareo hoe fianarana any Itaosy zany any akaikikany any ampita tafika any ianao no asainy no ametrahany anao. Fa tsy afaka hoe mipetraka any Itaosy ianao dia hoe zay te hampianatra ny zanakay any Ilafy. Raha any Ilafy ianao dia zay any akaikikany manodidina. Dia rehefa mitenao f'izy zany tsara indrindra hoe mitovitovy daholo ihany ireo samy école publique ireo. Ohatran'izay. Klaosy de Cédric alefantsika amin'ny raha ny étape dia resahantsika amin'ny épisode manaraka. Zo tsy ferana mila mahay teny Canada zany vao mahazo miasa any. Ny teny Canada moa zany a, ny teny ofisialy ity dia ny teny anglisy sy ny teny frantsay, ary tena mila mahay miteny anglisy raha tia hors Canada, raha hors Québec. Teny frantsay moa zany a, raha any Québec tena mila mahay miteny. Tsy mangataka hoe mahay mafy tanteraka hoe 100% a, tsy voatery. Fa au moins ianao mahavita mihaino, mahavita miresaka, mahavita manoratra, mahavita mamaky a, dia ataoko zay dia zay angamba dia efa hoe ilaina. Satria tsy ianao rery no immigrant aty. 23% ny mponiny Canada dia immigrant. Donc zany a mahafantatra an'izay ny fiarahamonina, mahafantatra hoe ty olo ty a immigrant. Dia na ianao ary many amin'ny tsena any ianao a, na any grande surface a, sinoa le olona miresaka aminao, le mpiasa ao a, na indiana, dia ianao hoe ny anglais a ny miaraka amin'ny accent, tsy voatery hoe tsara be fa hoe zay le izy. Dia ny critère safidiana ny Windsor mbola mety ho resahako manaraka fa amin'ny ankapobeny fotsiny ianao recherche dia mijery zay satria na première arrivée aty à Canada dia hoe pour s'adapter andao hitaly an'izay ville tsy dia tena lafo be aloha dia mba calme aloha. Aloha tsy mankany amin'ny Toronto na Ottawa na ohatran'izany. Aminao mijanona amin'ny province Ontario ihany. Dia zay nataony alohany Windsor. Sady Windsor no anisany aty amin'ny sud indrindra ny Canada. Donc zany par rapport amin'ny climat, ny température, ny toetrandro dia zakazaka. Mangatsiaka aty fa zaka par rapport any amin'ny province sasany sy any aminao hoe neige foana. Aty misy neige fa indroa zay ny neige tao anatin'ny natongavana taty dia misy masoandro zaka kokoa zany le toetrandro. On va s'adapter ici. Aty somary akaikikaiky ny États-Unis ihany koa de 15 minutes dia tonga eo Détroit. Pont no manasaraka anay. Fa ankoatran'izay dia ny Windsor ihany koa zany amin'ilay hoe moramora kokoa ny fiainana aty dia na izany aloha ny karama mety hoe ambanimbany kokoa noho ny any amin'ilay grande ville. Fa ny anay aloha zany dia manaraka an'ilay hoe mandeha par étape aloha. Voalohany atao aloha dia misadapte aloha dia misintègre aloha. Dia jerena tsikelikely eo hoe manahoana. Ty moa zany efa resahana teo EMARA à peu près ohatrin'io ny totalité ny vola ny ilaina ny manana rehetra. Préparation zany dans les 50 millions d'ariary teo pour 5 personnes. Visite médicale, ticket d'avion efa ao anatin'izany. Sy ny frais de dossier. Frais de dossier anay fotsiny 5 personnes teo amin'ny 10 millions d'ariary teo. Billet d'avion zay nitadiavana mora indrindra teo amin'ny 21 millions d'ariary teo. Teo amin'ny 30. Dia teo amin'ny 3 500 000 teo ny visite médicale ho anay dimy 35, 33.
dia pitsopitso keliny XYZ tany amin'ny resaka équivalence au diplôme, test anglais, français, tonga quarantaine eo zany dia amin'ny resaka administration boriborina 50 maximum fa tsy mihoatra ny 50. L'épreuve de fond zany tonga dia mipoitra ao fotsiny tsy mihetsika eo, ohatrany hoe raha olona ray 13 755 dollars dia atao hita anatin'ny compte bancaire anao minimum io, fa raha afaka atao mihoatra n'io ny zavatra aseho anao dia izay ny tena tsara be, izay ny idéal, aza atao le tena le minimum any apetraka fa ataovy mba mihoatra dia ino ampiseho any dia rehefa tafiditra anao dia tonga aty anao dia voilà. Tsy par mois zany izy fa ataonao hitanao atao hita indray mandeha eo. Ty lazaiko teo raha ohatra ka entrée express en général tokony ohatrinona no ananana raha afaka mandeha, inona ny diplôme raha te handeha, mora ahitana asa stable ave aty. Le diplôme moa araka teneniko teo manomboka amin'ny PhD na zona point raha entrée express ny programme, PhD na zona point ambony indrindra dia aveo ny master dia midimidina tsikelikely efa azonao anatin'ilay izy. Ohatra ka hoe le fond moa zany efa niteneniko teo foana dia ny resaka asa, je pense afaka mahita asa stable aty. Zay zany anisan'ny tena hoe réflexion be anay zay tany Madagasikara, tsy hoe akory zay hoe tsy hoe ratsy be le fiainana tany, afaka niaina tsara zay, fa anatin'ilay niaina tsara hoe nahafana hoe nanome zavatra tsara ho an'ny fianakaviana mba mivelatra tsara, tsy vita ny asa anankiray tany zany mety hoe asa anankiray ny tena ahafantaran'olona anahy fa tonga hatrany manao asa anankiefatra, ny anankiray no isam-bolana azo karama isam-bolana, fa ny anankitelo zany ohatran'ny karazana freelance fa tena tsy maintsy mila nanao an'izay. Misy fotoana zany anankiroa moa zany isam-bolana, fa raha zany tsy afaka subvenir tsara hoe afaka niaina tsara araka ny zavatra nangatahana. Dia hoe ny défi zany ny blème tamin'ilay izy zany dia tsisy fotoana intsony loatra miaraka tamin'ny fianakaviana, dia délaissé be miaraka amin'ireny zaza sy ny sisa sy dia ny défi zany hoe raha aty asa anankiray ho anahy, asa anankiray ho an'ny vadiko rehefa mitambatra dia tokony ahafahana hoe mahavita miaina tsara, tsy mila efa tsy mandoa écolage, efa tsy miasa saina loatra amin'ny resaka éducation, ny santé sy ny sisa dia mety afaka manana fotoana kokoa miaraka amin'ny fianakaviana. Dia important be ilay izy ho anay amin'ny étape-ny fiainana amin'izao fotoana izao ilay resaka hoe fiarahana amin'ny fianakaviana. Angamba question vitsivitsy fa mety tsy ho arako intsony fa mety efa voavaliko teo ihany angamba ny ambiny dia raha ohatra ka hoe mbola mety misy fanontaniana hafa dia apetratsika dia ho jerentsika. Izy ka afaka dia ezahako valiana soatako aminareo tsikelikely eo avy zany ao anatin'ny commentaire anareo arakarak'izay tratrako fa zay angamba no izy efa presque adiny iray sasany tsika no niaraka teto 1h23 mankasitraka antsika rehetra tao anatin'ny nanaraka asio masikeny ty soratra ty mankasitraka antsika rehetra tamin'ny fanarahana ny live dia marihana moa ovina ny dimanche antsika manaraka dia soatako eto 3 mars 3 mars à 15h matin. Dia voilà. Ny fankasitrahana antsika rehetra tamin'ny fanarahana an'ilay live dia ilay izy tsy hoe akory hoe tsy manao promotion hoe milay be aty Canada dia ndao aty daholo fa ilay izy raha ohatra ka dia tsy miteny koa hoe mifindra monina daholo fa ianareo no mijery hoe inona no mety aminareo, izay mety amiko mety tsy mety aminareo, ary raha ohatra ka hanao migration nareo mety tsy voatery hoe mety aminareo Canada, fa raha ohatra ka mety aminareo par rapport amin'ny resaka natao androany mety aminareo Canada dia miditra amin'ny étape
manaraka amin'ny épisode 2 tsika zany miditra lan-dala kokoa amin'ny critère d'éligibilité sy ny étape arahana mandrapatonga ny hoe tonga aty. Zay no resantsika amin'ny alahady heriny 3 mars amin'ny 3:00 malagasy. Dia izay no hoe la mankasitraka antsika rehetra tamin'ny fanarahana dia fanaotonantsika amin'ny lahady heriny indray dia hiezaka ny hamaly amin'ny commentaire anareo ao miezaka ny anoratra arak'izay tratrako ao ny live aloha ajanoko tsy fafako izy dia afaka jerenareo eo foana ihany, afaka zarainareo amin'ny olona tsy misy problème mihitsy. Eny fa dia manao velomanareo dia amin'ny herinandro indray misy publication alefako ameko an'ilay lien zany teniteneniko be dia be teo ahafahanareo manaraka hoe ahafahana miomana meloha amin'ny rendez-vous antsika manaraka. Veloma.